Estera toko voalohany. Tamin'ny andron'ny nanjakan'i Ahasuerosy, i Ahasuerosy izay nanjaka hatrany India ka hatrany Kosia ary nizarazara ny fanjakany ho fari-piadidiana 720. Tamin'izany andro izany dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakany izay tany Sosana, tanàna Mimanda, i Ahasuerosy mpanjaka. Tamin'ny taona fahatelo nanjakany dia nanao fanasana ho an'ny mpitarika sy ny mpanompony rehetra izy. Teo anatrehany koa ny lehibean'ny miaramilan'i Persia sy i Media ary ny mpitondra mba amin'ireo lehibean'ny fari-piadidiana ao amin'ny fanjakana. Naseho nandritra ny andro maro 700 andro ny harena mamboninahitry ny fanjakana ary ny famirapiratry ny fahalehibiazana. Rehefa tapitra izany andro izany dia nanaovan'ny mpanjaka fanasana naharitra fotoana teo ankalamanjana tao amin'ny zaridainan'ny mpanjakany. Ny olona rehetra izay tany Sosana, tanàna Mimanda, na lehibe na kely. Nisy lamba fotsy misy soratsoratra sy manga no azon'ny koferongony fotsy majinika sy volomparasy izay nandalo tamin'ny masom-bola fotsy teny amin'ny andro vato maribra fotsy. Nisy farafara volamena sy volafotsy teo amin'ny lampy vato vita amin'ny alabasitara maribra fotsy, ara ary maribra mainty. Nampisotroana tamin'ny kapoaka volamena ny olona ka samihafa avokoa ny kapoaka ary betsaka ny divain'ny mpanjaka araka ny fanomen'ny mpanjaka. Ny nisotroan'ny olona dia araka ny tenin'ny mpanjaka ka tsy nisy faneriterena satria toy izany no baikon'ny mpanjaka tamin'ny mpitandrina ny tranony rehetra mba hanaovany arak'izay sitrapony tsirairay avy. Mba nanao fanasana ho an'ny vehivavy tao amin'ny tranom-panjakana izay any Ahasuerosy mpanjaka koa i Vasity, vadin'ny mpanjaka. Tamin'ny andro fahafito no nifaly azon'ny divay iny ny fon'ny mpanjaka dia nomeny teny i Mehomana, i Bizta, i Arbona, i Bigta, i Abagta, i Zetara ary i Karkasa, i Honoka 7 izay nanompo teo anatrehan'ny Ahasuerosy mpanjaka mba hitondra ny Vasity, vadin'ny mpanjaka, ho eo anatrehan'ny mpanjaka. Misatroka ny satrobonaitry ny fanjakana mba haseho amin'ny olona sy ny mpitondra ny bikany fa tsara tarehy izy. Nandany tenin'ny mpanjaka izay noentin'ireo Honoka nefa i Vasity, vadin'ny mpanjaka, ka tsy nety nakany. Dia tezitra loatra ny mpanjaka ka nirehitra tao am-pony ny fahatezerana. Dia niresaka tamin'ny mpanandro ny mpanjaka. Toy izany mantsy no nanaovana ny rarahan'ny mpanjaka teo anatrehan'izay rehetra nahalala lalàna sy fitsarana. Ary ireo izay teo akaikiny dia i Karsena, i Setara, i Admata, i Tarsisy, i Merisa, i Marsena ary i Memokana, mpitondra 7 tamin'ny Persia sy Media, izay nahazo nijery ny tavan'ny mpanjaka ka nipetraka tamin'ny toerany voalohany teo amin'ny fanjakana. Hoy ny mpanjaka: araka ny lalàna, ahoana no hanaovana ny Vasity, vadin'ny mpanjaka, satria tsy nakatoy ny didiko, izao Ahasuerosy mpanjaka. Didy izay noentin'ireo Honoka izy dia namaly teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpitondra i Memokana hoe: tsy tamin'ny mpanjaka ihany no nanaovan'ny Vasity, vadin'ny mpanjaka, izao ratsy izao, fa tamin'ny mpitondra rehetra koa sy ny vahoaka rehetra amin'ny fari-piadidiana manerana ny fanjakan'ny Ahasuerosy mpanjaka. Hiely any amin'ny vehivavy rehetra izao zavatra nataon'ny vadin'ny mpanjaka izao, ka hanaovany tsinitsinina ny vadiny, fa samy ilaza izy ireo hoe i Ahasuerosy mpanjaka aza nandidy mba hitondrana ny Vasity vadiny ho eo anatrehany
nefa dia tsy nety izy. Ary na dia amin'izao andro izao aza ny vehivavy manan-kaja ny Persia sy Media izay mandre ny nataon'ny vadiny mpanjaka dia samy ilaza izany amin'ny mpitondra rehetra voatendry ny mpanjaka. Koa holoza loatra ny famingavingana sy ny faniratsirana. Koa raha sitraky ny mpanjaka dia aoka izy didim-panjakana avy an'ny mpanjaka ho soratana ao amin'ny lalànan'ny Persia sy Media ka tsy azo ovana. Tsy ahazo ankeo anatrehan'ny Ahasuerosy mpanjaka intsony i Vasty ary ny voninahiny dia aoka omen'ny mpanjaka ho an'izay vehivavy hafa tsara noho izy. Koa rehefa re-manerana ny fanjakany rehetra izay lehibe tokoa ny didin'ny mpanjaka izay avoakany dia samy manome voninahitra ny vadiny avy ny vehivavy rehetra, na lehibe na kely. Dia sitraky ny mpanjaka sy ny mpitondra izany teny izany, ka nanatanteraka ny tenin'ny Memokana ny mpanjaka. Dia nampitondra taratasy ho any amin'ny fari-piadidiana rehetra ao amin'ny fanjakan'ny mpanjaka izy, dia ny fari-piadidiana tsirairay araka ny fomba fanoratany avy ary ny firenena tsirairay araka ny fiteniny avy mba ahafehy ny ao an-tranony avy ny lehilahy rehetra ary samy teny araka ny fiteniny avy ny firenena tsirairay.